Sabata faharoan'ny volana septambra taona 17 raisinao amin'ny bokyny Exodus na fahafahana. Exodosy toko faha 430. Exodosy toko faha 430 miresaka ny amin'ny nanavozan'Andriamanitra ny fanekena. Raisitsika manomboka ao amin'ny andininy faha 920 ary atsahatra hatreny amin'ny andininy faha 230. Exodosy toko faha 430 vakina amin'ny anaran'i Jesosy manomboka ao amin'ny andininy faha 920. Ny santatra amin'ny voaloham-bokatry ny taninao dia aterinao ao an-tranon'i Jehovah Andriamanitrao. Aza mahandro zanak'osy amin'ny ronon'ny reniny. Ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy, soraty ireo teny ireo, fa araka ireo teny ireo no nanaovako fanekena aminao sy amin'ny Israely. Dia teo amin'i Jehovah 7 andro sy 7 alina izy, sady tsy nihinan-kanina na nisotro rano. Ary nosoratan'i Jehovah tamin'ny vato fisaka ny tenin'ny fanekena dia ny dito 10. Ary Mosesy nidina avy tao amin'ny tendrombohitra Sinay, ary teny tanany ny vato roa izay nisy ny vavolombelona tamin'izy nidina avy teo an-tendrombohitra. Ary tsy fantany ho namirapiratra ny hoditry ny tavany no nitenenany taminy. Ary no nihitany Arona sy ny zanak'Israely rehetra Mosesy, ka indro namirapiratra ny hoditry ny tavany dia natahotra azy izy. Ary Mosesy niantso azy dia niverina Arona sy ny lohan'ny fiangonana rehetra eo aminy, ary Mosesy niteny taminy. Ary rehefa afaka izany dia nanakaiky koa ny zanak'Israely rehetra, ary Mosesy nandidy azy araka izay rehetra nolazain'i Jehovah taminy tao an-tendrombohitra Sinay. Tidrantsika nivaky teny ao amin'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy nosoratan'i Matio toko faha 9 vakina manomboka ao amin'ny andininy voalohany ka hatreny amin'ny faha 10. Tandremo mba tsy hanao ny asan'ny fahamarinanareo mason'ny olona ahitany izany, fa raha tsy izany dia tsy manana valim-pity amin'ny rainareo izay any an-danitra ianareo. Koa amin'izany, raha manao fiantrana ianao, aza mba mitsoka trompetra eo alohanao tahaka ny fanaon'ny mpiatsara velatsia eo amin'ny sinagoga sy eny an-dalambe mba hakalazan'ny olona azy. Lazaiko ao aminareo marina tokoa fa efa azony ny valim-pitiny. Fa ianao kosa, raha manao fiantrana, dia aoka tsy ho fantany ny tananao ankavia izay ataony tananao ankavanana, mba atao amin'ny mangingina ny fiantranao, ary ny rainao izay mahita ao amin'ny mangingina no amaly anao. Ary raha mivavaka ianareo, aza mba ho tahaka ny mpiatsara velatsia, fa izy tia ny mivavaka mitsangana eo amin'ny sinagoga sy eo anjoron-dalana ahitany olona azy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa efa azony ny valim-pitiny. Fa ianao kosa, raha mivavaka, dia midira ao amin'ny efitranonao, ka rehefa voarindrinao ny varavaranao dia mivavaha amin'ny rainao izay ao amin'ny mangingina, ary ny rainao izay mahita ao amin'ny mangingina no amaly anao. Ary raha mivavaka ianareo dia aza mba manao teny maro foana tahaka ny jentilisa, fa ataony ho ny amaron'ny teniny no ianona azy, koa aza manahaka azy ianareo. Fa fantatry ny rainareo izay tokony ho anareo raha mbola tsy mangataka aminy aza ianareo. Koa amin'izany mivavaha toy izao ianareo. Rainay izay any an-danitra, ho masinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ity tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay anio izay hanina saza ao anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Ary aza mitondra anay ho amin'ny fankapanahy, fa manafahanay amin'ny ratsy, fa hanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Fa raha mamela ny fahadisoan'ny olona ianareo, dia mba amela ny anareo kosa ny rainareo izay any an-danitra. Fa raha tsy mamela ny fahadisoan'ny olona ianareo, dia
dia tsy hamela ny fahadisoanareo ny rainareo. Vakiteny farany raisitsika dia ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy. Apokalipsy toko fahatelo. Vakina manomboka ao amin'ny andininy voalohany ka hatreny amin'ny andininy fahaenina. Ary soraty ho amin'ny anjelin'ny fiangonana ny Sardis. Zao no lazain'ilay manana ny fanahy fito n'Andriamanitra sy ny kintana fito. Fantatro ny asanao, fa manana anarana ho velona ianao, kanjo maty ihany. Mibeba, ka horeno tsara ny zavatra sisa izay saiky maty, fa tsy misy hitako tanteraka ny asanao eo anatrehan'Andriamanitra. Dia atsarovy ny amin'ny nandraisanao sy ny nandrenesanao, ary tany mafy ka mibeba. Koa raha tsy be iambina ianao, dia ho tonga toy ny fiavy ny mpangalatra aho, ka tsy ho fantatrao izay ora iaviako aminao. Kanefa misy olona vitsy aty aminao aty Sardis, izay tsy mandoto ny fitafiny, ary ara-mandeha amiko mitafy lamba fotsy ireo, satria mendrika izy. Zay maharesy dia hitafy lamba fotsy tahaka ireo koa, ary tsy hamono ny anarany eo amin'ny bokin'ny fiainana tokoa aho, fa hanaiky ny anarany eo anatrehan'ny raiko sy eo anatrehan'ny anjeliny.